Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola akafalenina indray no andoranao mety toetry ny andro ary ho an'ny 3 andro manaraka dia ny voalohany herinandro latsinainy talata ka hatramin'ny alarobia. Inona no songadina ao anatin'izay 3 andro manaraka zay dia mbola mitoetratrany aloha ny ataontsika hoe toetrandro somary mafapana aty amin'ny ampovoantany manokana indrindra moa fa aty amin'ny tapany atsimon'ny ampovoantany aty. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny andianjavona ny voamaraina amin'ny fahatsasasany aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny, izany hoe mangatsitsika kokoa zany ny maraina raha toa somary mitsongadina ny hafananany tolakandro. Jeretsika amin'ny atsipiriany avy hatrany mahakasika an'izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina ary dia misy ny andianjavona ho an'ny fahatsasasany amin'ny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny. Misy orana malefaka miatoato kosa aloha ny motsiraky ny maro antsetra sy ambatsoa aty amin'ny analanjorofo iny, misy tadrivindrao alamoserana aty amin'ny analalava sy manodidina ny nosobe aty. Ny ankoatr'izay kosa dia mibalika ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetratrano zay orana somary miatoato, orana manify zay ho an'ny motsiraky ny ambatsoa sy analanjorofo sy antala aty amin'ny manodidina ny nosobe mahazo ny ambilobe sy analalava dia mbola mandrahona hatrany ny andro ary mety anana tadrivindrahona indraindray. Ny ankoatr'izay kosa dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tombatombana mahakasika ny maripana kosa indray dia manodididina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny mafana indrindra ho an'ny aty amin'ny afovoantany. Motsiraka atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius, aty andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Raha ny manerana nosy aloha no jerena dia aty atsimo hatrany no mafana indrindra amin'iny atsimo andrefan'ny atsitaniny atsimo andrefan'ny nosy iny tafakatra 30 degré Celsius any amin'ny manodidina Sakara sy Iosy Anoany. Toatsika zay toetry ny andro zay ho an'ny talata kosa indray dia araky ny sary hitatsika aloha dia ny masoandro balika no saika ibantoerana manerana nosy na izany ary dia misy tandrifindrahona miserana aty amin'ny morotsiraky ny Tolaniaro sy atsimo atsinanana aty. Mitoetratrany ny orana malefaka miatoato aty amin'ny motsiraky ny Ambatsoa mahazo Morantsera sy Antala iny ary manodidina nosobe sy analalava hatrany. Ny ankoatr'izay dia masoandro balika. Tombatombana ho an'ny maripana ny talata dia 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra raha ho an'ny afovoantany. Any vakirakaratra nosy somary mangatsitsika ny voamaraina. Motsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius, motsiraka andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny tapany avaratra ny motsiraka atsimo andrefana zany no mafana. Manerana nosy dia mbola aty atsimo hatrany aloha no mafana indrindra raha ho an'ny talata 30 degré Celsius. Amarantsika ny toetry ny andro ho an'ny alarobia kosa indray dia hita taratra ny tsokany izay amin'ny alalan'ny rahona zay hita amin'ny latsana ny afovoantany iny ahitana orana tandrifindrahona nefa ny motsiraky ny atsimo atsinanana Tolaniaro ary Fitovinany. Misy orana ihany koa aty amin'ny Toamasina miakatra aty, izany hoe Toamasina analanjorofo Ambatosoa sy ny faritra Sava. Ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny alarobia manodidina ny 19 sy 20 ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany, zany hoe mbola mafapanatrany na izany zany ary aza aty dia ny ala izay malefaka no andravitra izay toetry ny andro izay. Motsiraka atsinanana 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius, somary latsaka kokoa aty Tolaniaro vokatry ny fantalovan'ny rindrin-drahona. Aty motsiraka andrefana 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius no mafana indrindra ary mbola any amin'ny tapany atsimo nosy iny hatrany aloha misy an'izay mafana indrindra zay 30 degré Celsius. Makasitraka anao anaraka zay hatramin'ny farany dia manasanao amanaraka indray veloma tompo. Mampiena ny fahitana ny eny amin'ny apaka ny fisian'ny zavona, izany hoe manelingela ny fahitana. Mampidi-doza izany ho an'ny sehatra ny fitaterana sy ny fifamezivezena. Raha tsy tafita mihoatra ny 2 kilometatra ny fahitana dia zavona ny fiantso azy. Raha mazavazava kokoa, izany hoe mahita mihoatra ny 2 kilometatra isika dia zavintany no iantsona azy. Raha mivangongo be dia andian-javona. Inona avy ary ny tokony atao rehefa misy ny zavona na ny andian-javona na ny zavintany? Ho an'ny mpamily eny amin'ny lala mikidahana na ny lalam-pirenena, mba hisorohana amin'ny lozam-pifamoivoizana ary rehefa misy zavona dia malina trano mandehana mora, ampirehety foana ny jiro manokana na ny feu anti-brouillard. Aza tomorina ny fiara eo alohanao, manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro. Ho an'ny mpandeha an-tongotra,
ataovy azo antoka ny fahitanao. Mahaelo rehefa miampita arabe, tsy mijorojoro eny amoron-dalana, manao akanjo tara-pahazavana mba ho hitan'ny mpamily. Manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro. Samy Mailo.